Manotra ny arava toko lasy toko vavy faly tafiaraka amintsika indray ato anatin'izao fotoana ny fandaharana zoiteny izao izay fanarakintsika moa rehefa aliny alakamisy tahaka izao miazakazaka ny raharaham-pirenena noho izany dia nizahantsika ny mitondra vahiny ataontsika hoe ny anivondrovona na antoko politika mihitsy zany hoe filohana antoko politika amin'ny rahalahy be izao no vahintsika amin'ity alina ity resantsika izay tontolo politika izay fa ao anatin'ity fandaharana ity koa sika dia andray ireo ataontsika hoe avy amin'ny firaisamonim-pirenena any amin'ny tapany faharoany andraisantsika hijerevantsika ny olana ara-tsosialy misy ihany koa amin'izao fotoana izao izay no ela fa dia tolotra avy hatrany ara ny vahiny ara tombontsika avy hatrany ny fandaharana zoiteny amin'ity alina ity ataoko hoe atomboko amin'ny zokiny angambany aloha eto amin'ny plateau tsy izy izany fa Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson izy moa dia filoha national ny FMI malagasy efa vahiny matetika teto amin'ny fandaharana zoiteny ihany koa izy fa nasaina indray aloha fandaharana voalohany ihany koa eto amin'ny fandaharana zoiteny amin'izao taona 2024 izao miaraba tompoko. Miarabanao Andriamatoa Iarinianja, miarabany namana filoha national ny Andriamatoa Hery filoha national ny Lider Fanilo, dia miarabantsika rehetrarehetra any an-trano any manaraka ny fandaharana. Ena tsy vahintsika faharoa araka fanambaran'ny président Jean-Jacques teo dia Andriamatoa Mahosindra Hery izy dia filoha national ny antoko Lider Fanilo voalohany ihany koa izy no nasaina eto amin'ny fandaharana zoiteny miaraba tompoko. Miarabanao namana Arianja ary miaraba ny zokobe Jean-Jacques Ratsetson, miaraba ihany koa ny mpanaraka an'ity fandaharana ity sy ny boaka malagasy mijeretsika. Eny ary tiam-pindaona moa ny fandaharana zoiteny tsy ahivina ihany fa tsy hoe ady hevitra koa natao eto fa fanehoan-kevitra izany hoe fanehoan-kevitra avy amin'ny vahiny eto androany zany tsika dia ho andreo filohana antoko mirahalahy mety hanany hevitra zareo makasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fomba fanao politika eto Madagasikara ny fiainam-pirenena no resantsika ao anatin'izao fandaharana izao. Eny ary ny rahantsika nahity iny fa 700 andro no nanana prime ministre sy gouvernemanta ny firenena tao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao napakevitra avy hatrany ny filohan'ny fanavaozana fa atsahatra hatreo zany aloha ny asan'iny gouvernemanta teo aloha iny. Raha isika zany zao no antanina dia hoe rariny ve ara-potoana ve izay fanapahan-kevitra no raisin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao zay satria isika zany zao aloha dia miandry gouvernemanta vaovao. Ya, misaotra anao namana Arianja name fitenena. Ho anay Lider Fanilo aloha dia mazava ny fiteninay hoe rariny le izy. Ny antony dia tsotra. Raha tany ambolohany vao nitenena gouvernemanta io dia ny rahantsika nahita be dia be ny fimenonana. Na tamin'ny fomba nanendrena ny mpikambana ato anaty gouvernemanta na ny fomba fiasan'le gouvernemanta taty aoriana. Ary le fimenonana tsy mijanona raha tsy tamin'ny alatsinainy nandravana an'le gouvernement. Ny filohan'ny fanavaozana dia efa ny rahantsika nahita fa voatendry ny gouvernemanta dia niteny izy name fotoana hoe 2 volana no mena. Dila 2 volana niandry ny rehetrarehetra efa bolana zay ny vita tonga tokoa ny fandravana ny gouvernement. Amin'ny ankapobeny zany rariny io aminay satria nisan'ny zavatra sarotra indrindra manko rehefa mandray fanjakana. Ohatran'io indrindra ka fandraisana fanjakana aorinana hitsy-bahoaka ohatran'io dia ny fifidianana fisafidianana ny olona hiary asa amin'ny tena. Ka tamin'ireny fotoana ireny somary nikoropahana ihany le izy satria le 17 octobre fa vita amin'ny folon'ny volana octobre no nanao fianianana ny filohan'ny fanavaozana dia herinandro na 10 andro teoriana dia nitsangana ny gouvernement. Zany ino za tompo-tenany zany ino fa be dia be ny tao mikambina agnatin'ny gouvernemanta tsy fantatry ny filoha akory hoe isa le izy. Ka raha nandeha dia nandalana dia mety hitany hoe misy ny azo iaraha-miasa misy ny tsy azo iaraha-miasa ka rariny raha ohatra ka niravan'le gouvernemanta mba afahany mijery izay olona tena afaka hiara-asa aminazy sy hanao ny fanavaozana marina sy ny fanovana marina eto amin'ny firenena. Maro moa ny fanehoan-kevitra milaza hoe vity ny andrana fa tokony gouvernemanta mamaly ny etaeta-mbahoaka
no apetraka manomboka eto manomboka eo amin'ny prime ministre misy moa milaza mihitsy ataovy prime ministre ny tolony sisy fa mbola tsy any aloha tsika zao fa ny zava-misy dia ny hoe ny antenimieram-pirenena zany zao no eritreretina raha araka ny lalam-pandrenana fa anendry ny prime ministre ny maronisa eo anivony zay solombavambahoaka zay mipetraka ny fanontaniana iza ny maronisa eo anivon'izay assemblée nationale zay am'izao fotoana zao satria raha teo aloha zany dia ireo député irmara izany tsy haiko ahoana ny fahitana Andriamatoa Jean-Jacques Ratitson zay. Voalohany aloha tsara fantatra nefa ny mpanao politika rehetrarehetra tafiditra ny team na ny TGV menimenina daholo hoe alatra foana ny fifidianana teto Madagasikara. Ny amin'ny antenimieram-pirenena androany zany feno irmara ao alatra zany na tonga andreo député. Raha ny efo zany tsy tokony reo mihitsy no manana légitimité anondro prime ministre satria tsy légitime mamiko any toeran'ireo fa hoy za hoe alohan'ny resantsika olona hoe iza natao eo dia hoy za hoe misy zavatra aloha tokony ataontsika maka garantitsika fa zay olona hiditra eo olona madio noho izany za efa manao sosokevitra foana hoe asaivo manao tombo mpananana tena izy 100 isan-jatony zay olona hiakatra eo. Inona ny dikan'izay satria androany ny tombam-pananana misy androany tsy tafiditra ao fananana any velany. Dia reto ny teneniko ny sosokevitra avy aty amin'ny FMI malagasy hoe mila atolotra miaraka amin'ny CV ny tombam-pananana. Ianao ange tsy ny CV any nanananao fa izany tsy mahafantatra hoe zao ny fananako atonga dia atolotra miaraka amin'ny CV tia ny tombam-pananako. Io tombam-pananana io misy ny fananana rehetra na ny any velany aza. Manana compte bancaire ianao any na manana trano ianao any velany ampidirinao anatin'ny tombam-pananana io dia efa miomana ianao fa tsy maintsy afaka mijustifier ny fanananao compte any velany izy fanananao tramobe any velany. Mazava azy fa ny io tombam-pananana io tsy nampidirana hatramin'izay tsy voatery Andry Rajoelina miteny hoe manana trano any a Dubai na any akaikin'ny frontière franco-suisse roa zay. Fatelo ampidirinao ny fananany vady aman-janaka satria mety misy mahakilika any amin'ny vady aman-janaka ao. Ty zany mbola misy resaka hoe ny zaza tsy ampitaona mbola azo resahana koa ny zaza ampitaona satria efa maleo tena afaka manao mpananana koa raha vao metra vola zay faritana hoe raha vao metra an'izao dia tsy maintsy manao tombam-pananana izy fa mety avy any amin'ny dadany nazahoany azy. Izay tsy déclarena ao anatin'ny tombam-pananana dia manaiky ny rehetrarehetra fa lasa fananam-panjakana satria mora koa miteny hoe adiniko raha adininao ary iny lasa fananam-panjakana. Fa adiny apetraka ny amin'ny Bianco ny tombam-pananana fa tsy any amin'ny HCC. Androany manao tombam-pananana ny HCC dia azanao apetraka ilay izy any amin'ny HCC any io inona koa ny dikan'izany sady juge izy ny parti tsy mety zany. Ary fahenina farany atao publika io tombam-pananana io ohatrany misy any andafy. Tsika androany raha milonareo amenany adresy internet ny fananany Barack Obama, fananany François Hollande, fananany Sarkozy, fananan'ireo député rehetrarehetra reo azo jerena sur internet na amin'ny 12 alina ary ianao mifotapika dia ahita hijerena zany azonao andeha jerena le izy. Fa rehefa anatin'ny tombam-pananana io dia tena milaza daholo ny ohatra ny député frantsay miteny hoe ty trano ty azoko tamin'izao taona zao no nazahoako azy nanao nindrana vola satria inona moa ny tombam-pananana moa ny valeran'ny tranonao androany no déclarenao fa ny any andafy fantatra fa niakatra be ny vidin'ny trano tany ny vidiny taloha izy ohatra hoe 100 androany izy mety 500 na hita eo zany dia hita eo le izy hita daholo. Zay fangarahana zay aloha no tokony takina voalohany zay tsika vao miresaka hoe olona iza mbola za dia miteny an'izay iza mbola hipetraka eo satria moramora zao satria be dia be ny any amin'ny internet any manasoketa hoe iranina mpanao trafikana volamena dia inona nyvaliny raha manana proof nareo dia avoay mamraha vatomanga nefa nanao an'izay teto nitenen'olo nanao an'izao dia izy avoay ny proof zao tratra daholo le proof. Mahosindraza hery filohan'ny antoko leader Fanilo
raha zany zavatra resahany président Jean-Jacques Ratsetson izany dia nisy fomba fanao politika namotika ny firenena teto tao anatin'ny ataontsika hoe taona maro ny fandimby isan'izany zany ambary zany hoe inona moa nampatonga le hoe tombam-pananana satria be dia be ny mpanao politika voaroroy amina resaka fanodikotonam-bolam-panjakana halatra fanondranana harem-pirenena sy ny sisa misy fomba fanao politika efa nanaovana antsoantso be dia be na firaisamonim-pirenena efa nilaza an'izany rehetrarehetra zany aizany lesoko inona ny tokony harenina amin'izay pratique politika na ny fomba fanao politika izay ho anay leader fanilo efa fito amby roapolo taona zao tany amin'ny taona 7 zahay tamin'izany fa 5 volana marsa dia nanangona ny antoko politika nisy teto Madagasikara tao amin'ny palais des sports teo amin'ny roapolo mahery teo tafiditra tao anatin'izany ny antoko-panjakana tamin'izany ny Arema nanao sonia zay engagement amin'ny fanajana ny etika politika eto ary ery Zora Safimaleo zay filompanorona anay ngamba no mitondra zany fomba fiteny zany voalohany teto Madagasikara hoe etika politika ary zay fanovana ny fanaovana politika zay no antsoina leader fanilo hoe faire de la politique autrement ny olana ny resahany Zokobe Jean-Jacques tao dia mbako manana ny tsikera amin'le fomba fiasa fomba fanaovana politika ny resahany tao ireo solombavam-baoaka reo dia vitsy amin'ireo ny lany ara-dalàna fa saika tamin'ny alalan'ny alabato na lany an'ireo zany saingy androanytsika zany dia mbola mahita io ny anteny marim-pirenena mbola mijoro eo zany ary raha ny lalàna tokoa dia tsy maintsy miainga avy eny amin'ny anteny marim-pirenena ny anarana fanorona anarana ho premier ministre ny zavamisy teto amin'ny firenena zany satria tsy voandroany akory nisy etso-bahoaka sy fisoloana fanovana rafi-panjakana teto fefa nisy tany aloha ary tamin'izay dia niravana tanteraka tokoa ny rafi-panjakana izay nisy teo rehefa tonga ny fanavaozana ny tamin'izany androany tsy zay ny zava-misy eto amintsika tamin'ny 2009 zay leader fanilo ohatra dia efa nitsovalana zay tsy nanaiky tamin'izany hoe hiazakazana ho any Maputo ho any Addis Abeba dia zay ny teny tamin'izany hoe aleo aloha maka ny fankatoavany malagasy zay vao mitady ny fankatoavana iraisam-pirenena ka ataovy ny fifidianana amin'ny lalàna ny ravalimanana io dia manangana assemblée constituante amin'ny tapany voalohany amonomana ny lalam-panorenana dia rehefa avy eo reo zany no mivadika ho ateny marim-pirenena rehefa avy eo reo zany no anendry ny premier ministre ka io premier ministre miainga amina ateny marim-pirenena voafidy io no mitady ny fankataovana iraisam-pirenena fa ianao filoha rajoelona dia mijanonao filohana fa tsy nety moa tamin'izany fa nanangana ny CT sy ny CST ny rahantsika nahita ny vokany fa lasa finanana fotsiny zany ny tao tsy nijery ny tombontsoam-pirenena androany zany tsy zany zava-misy mbola io ny ateny marim-pirenena isan'ny olana nandravana ny gouvernement dia ny fanohizany zareo ny fomba fanao politika teo mbola be dia be ny ministra nanaiky nitereny reo solombavam-bahoaka reo ka nanendrinendry olom-panjakana ary zay mampimenimena n'olona tamin'ny conseil des ministres hoe be dia be ny firombony tafaverina satria be dia be ny ministra tao anaty gouvernement no tsy mijery akory zay olona tolotry ny député fa tonga dia manendry dia ny raha nahita fa nimenimenina n'olona hoe tsy olo tokony izy ka ireo solombavam-bahoaka reo ny mikasika ny hoe tsikera tao amin'ireo dia mbany manana zay tsy mandà mbany manana zay be dia be ny zavatra tsy mety kanefa na zany na tsy zany androany na mahalelu izy ny teny vazaha reo dia reo ny olony elu ary zao fanjakana zao matoa nametraky na CC dia manana ny légalité zany izy anefa tsy manana ny légitimité zay tsy ho voafidy ny any instance vao ambony voafidy zany eto amin'ny firenena androany na dia ratsy azy ny fomba ny fidianana azy dia ny anteny marim-pirenena zay koa tsy manao hoe tsy horavaina ny anteny marim-pirenena ny androm-panjakana fa saingy fotsiny tsy afangaro amin'ny teny frantsay ny vitesse sy ny précipitation efa tany alotsika nampifangaro amin'izay dia ny rahantsika nahita ny vokany fa sahirantsika lasa fitadiavan-tseza fotsiny zany na maika atao anatiny ka androany raha ohatra ka manendry ny olona teny mibe satria tsy manana safidy zay ny voalazany lalàna ny fangatahany kosa dia zao tsy olona ray no atolotry na teny marim-pirenena fa meo fahefana ny filohan'ny repoblika fanavaozana isafidy
raha fa ratsiny zany olona telo efatra dimy no miaraka tolotra iny antenimera dia avela ho an'ny filono no misafidy satria tamin'ny farany teo olona ray ihany natolotra iny antenimera dia ohatrany hoe manery ny filom-panjakana zany ianao. Président Ratsetsao, ahoana ny ananatsika prime ministre manaraka eo, prime ministre tena hoe ho maro toerana ara-politika satria iazakazaka tsika manomboka eto ny volana Jolay ho avy zao nanomboka ny fikoanam-pirenena ty aloha zany azo antoka aloha zany araka ny falazain'ny mpailalana fa de hoe tsy mbola prime ministre ny maromaro tiraisana mihitsy aloha no voatendry manaraka eo satria fikoanam-pirenena ary mbola any amin'ny volana Jolay ihany fa saingy kosa ahoana no afahana manana zay prime ministre zay zany tena hoe misy stabilité politique fa tsy hoe vao mipotra ireny anarany de fanenjehana tahaka ny teo aloha. De zay mahatonga amin'ny teny hoe voalohany mamoaka ny tombam-pananana izy de avoaka amin'ny publika ny tombam-pananany iny de samy afaka mijerytsika manday ohatra misy manana trano folo ohatra nday any no apetrany tonga de fantatry ny olona hoe tsy marina io fa manana trano folo izy zany hoe mila olona madio aloha miverina kely amin'le hoe tsy maintsy ny antenimera-pirenena ve no manondro azy de za miteny hoe tsika zao nge efa anatina situation d'exception rehefa manaiky tsika fa alatra no na tonga an'ireo député reo mahatonga an'le izy hoe zareo manao azy légitimité voalohany tsy légitime tsony reo tsy légitime tsony reo satria raha ny député no asaina mifidy mazava ho azy fa tsy maintsy olon-drajoelona nge no ameny eo na angataka anarana folo ary tsika firongony rajoelona no atolotra eo profony zany le prime ministre teo aloha nge firongony rajoelona sy Mamra Vatomanga de lasa impasse io zany fa tsy tafavoaka mihitsy tsika fa zay natao kosa hoe asaivo aloha ampiarina le tombam-pananana ny lazaiko teo mangarahara le olona rehefa avy eo zay tonga eo asaina manao engagement izy ty ngery zareo hoe za de fa miteny an'izay foana le zavatra ataon'ny gouvernemanta miatra amanaina any amin'ny vahoaka malagasy rehefa mitentsika hoe 90% miaino ambany tahapahatrana zara fa misakafo tsy afaka mitsabo tena mba tsy resana an'le hoe tsy afaka mandefa ny ankizy mianatra dika zany nge mamono olona anao le malagasy nona mandeha mangalatra mangahazo tratra ny fokotany vonona maty noho ny fitsaram-bahoaka fa maninona moa tsika mpanao politika no tsy misy fitsarana ohatr' zay ko hoe rehefa mandeha mitondry ianao mivazavaza erany tany ianao hoe za mavita an'izao za anao an'izao anatin'izao ka rehefa tsy vitanao manina tsy mahazo sazy tsika ny sazy tokony mavesatra koa no azo tsika sy mivahoaka rehefa tratra ny sazy mivahoaka samy vahoaka raha mifamono fa maninony tsika no tsy azo sazy ny sazy am'izany nge de hoy za hoe fafana tonga de miala mitoeranao anao rehefa tsy mavita ny zavatra teneninao ray zay faharoa manina rasina fikadrana mihitsy raha ilaina mba hampatahotra an'le olona fa mba am'izay tsy sy miteniteny foana tsony satria milaza azy mavita azy daholo nge rehefa alohana tongavany eo rehefa tonga eo tsy hita zay ataony de samy miala ho azy de zay natoko za hoe mila prime ministre vaovao anao samy anao ny raha misy candidat anao prime ministre saivy manao engagement izy voalohany aloha averiko foana zay fa zay ny zavatra important indrindra asaivy manao tombam-pananana tena izy miaraka amin'ny tombam-pananana ny velany justifie ny nazahoany azy zay aloha voalohany tsy maintsy takina ary tsy hoe atendreny anao prime ministre de telo volana avy eo vao atao efa fantatra mialoha ohatra ny CV anao ny tombam-panananao de oety miaraka amin'ny CV anao ny tombam-panananao fa ho ataonay atao public io zay aloha voalohany fa io tonga de misivana olona be deabe io amin'ny fiverako azy satria teto naloto loatra ny pratique politique teto naloto loatra ny pratique politique teto zao ary io resaka gouvernement fanavoazana io ny fomba fiteniny any amin'ny Facebook tsy refondation io fa refusation teo olo any no verina eko asanao manendry prime ministre ny eo amin'ny assemblée nationale mazava ho azy tsy maintsy foza ohatra azy any no atolony eo tsy refondation izy ny olona fa tsy fanavaozana izy ny olona fa fahavoazana zany nge mahazo an'le izy de zao mivoaka eny tsy maintsy resahana eto satria zavatra nandeha be teto i colonel Patrick olona tia tanindrazana iny tsy fantatro za tsy mahafantatra ny zavatra ny tranga atao andapa atao
fa raha zavatra teneniny zavatra be deaibe tsy tokony avelona fotsiny ohatran'ny rano atatsipy eny amin'ny ina moa ny eny amin'ny tamosin'ny ny ganagana tokony isy fanadidina tokony misy discussion mihitsy tsy fa tsy tokony izy iandry misy latsadra vo andraindraikitra fa raha misy latsadra ray fotsiny eo de ho ratsy be eto Madagasikara fa mety misy zay indrindra no tiako resahana président ny leader Fanilo hoe ny toe-java-misy am'izao fotoana zao tsy fantatra hoe misy rivotra fanakorontanana ve sa le toetra raha mihitsy nefa tsy milampina satria zavatra hita ao anatin'izay de na ny ireo miaramila samy miaramila enitsika reny mifanao video any amin'ny fampiantsy mihitsy ny raha zay ny lazana azy mampitandrana fa raha mikitika amin'ny vady aman-janako sisy eo ihany koa ny gène samy gène hitatsika ireo génération reo milaza hoe nareo manao an'izao fa zay ny tena izy na nareo tsy izy eo ihany koa ny resaka hoe reto firongony fa reto tena izy zany hoe lasa misy fizarazarana eo am'le tsy fantatra hoe tontolo politika sa le fiarahamonina mihitsy ary ohatrany tsy moramora ny anarina azy raha jerena ya ny olana eto amitsika de resaka toetsaina iny toy olana lalina indrindra zany hoe fondamentaly problème fondamentaly io vokatra ny fanapotena ny fampianarana teto ny mahatonga ny zavatra io ary tsy vo iandry rajoelona nanapotika fampianarana fa efa ela amin'ny alalan'ny ordonnance 78/040 tadidiny zokobera setion tsara zay nisany nanao service national tam'izany fa be deabe nanamana eto amin'ny service national tsy nanana ny faiza manao fa afakabaka sasany de asaina mampianatra de nanomboky nidina ny letan'ny fampianarana rehefa nanao an'le politique ny démocratisation outrance ny fampianarana ratsiraka de nanao an'le PP isaky ny fokotany CG isaky ny fraise na lycée isaky ny district tam'izany de tsy naharaka tsony ny sekoly na ny trano na ny mpampianatra de namorona SN fofi tadidiny zokobe ngamazany nanomboka atao zany de tsy voatery nandalo école pédagogique na ny école normale tsy n'olona mandeha mampianatra hitatra io ta théorina ny ampiasan'ny resaka franc matitsika eo ny olona tonga de saina mampianatra de nasa fitadiavany tsy mahita asa ny fampianarana fitadiavana asa hoany tsy mahita fampianarana fa zavatra masina satria eto ny loatsika zao le mandreny be manampahaizana mikasika ny toe-karena ny resaka abovola fa nandalo EPP nandalo CG tsy afaka miteny io zavatra tenen'io izy raha na tsy nandalany reo mpampianatra tany ambany ka raha vo ny fampianarana simba de potika le firenena androany zay ny olana satria androany raha za zao manao ministra mandritry ny heritaona ka miverina avy any mbola tomobilina kely ratsiratsy io any ny etiko tsy navita trano le fiarahamonina mihitsy ny manometsiny hoe mba ministra ihany reny heritaona fa jereo moa le tsika mihitsy ny mandrisiky n'le olona mangalara zava-misy eto zany ny mangalara ny araky ny teny zokobe teo Jean-Jacques Ratsetson teo hoe marina ny azy hoe mila atao mazava fari-panana an'izay olana ao premier ministre zany tena marina zay fa ny zavatra voalohany aloha de ny finiavana politika an'izay olana ao premier ministre tena anaiky ve izy iova sy anova le ataoko hoe iova de manova ny tenana aloha satria ny fanovana mianomboka aminao aloha zay vao anao afaka anova olona nanova rafitra nanova fanjakana fa raha tsy miova ianao tsy afaka manova ninina anaiky iova ve izy sady anaiky hanova zavatra hovaina eto de be deabe ny zavatra tsy maintsy hovaina eto zany teneniko fampianara zao anatin'le rafitra zany rafampianara be deabe ny rafitra tsy maintsy hoavaotsika fa zany tsy vitatsika anatin'ny efabola tsy vitatsika anatin'ny heritaona wala le avitrezy fa amin'ny teny vazaha hoe zay vita androany kosa tsy maintsy mboarina androany dika ny gouvernement io manana andraikitra ngeda be ka eto ny filoha fanavaozana ny colonel Randrianirina Mikael zany de tokony andinika tsara izy de ny kalalina hoe izy no atao io satria miankina betsaka amin'io satria amina zay leader Fanilo zay maneky ny fahafany zay le libéralisme économique fa action démocratique zany hoe ao anatin'ny fanajana ny démocratie ny fahafany ka amina démocratie nefa de mazava misy natao hoe délai de grâce raha antoko politique ohatranay zay nomana hitondra fanjakana atao anatin'ny efatra amby telopolo taona de fohy délai de grâce io
raha ohatra ho maramila ohatra n'io zay tsy nomana hitondra fanjakana de lavalava le dileka izy zay tsy nampitenenay leader fanilo to satria navelanay aloha izy hanomana hianatra raha satria zavatra tsy nomanina izy fa rehefa dila le nombolana ka mbola tsy mety le hoe de am'izay fotoan'zay azokianina le fitondrana ka eto ny sarotra indrindra amina mitondra fanjakana naveriko teo satria mitondra fanjakana tsy vitan'olona anankiray araka ny tenin'andrianampolimeny hoe tsy adidiko za samirery adidiko za sianao ekipa mitondra fanjakana ka raha vao diso safidy ianao amin'ny ekipa hiaraka aminao de ho sahirana ianao zany amin'ny fitatana zera-panjakana ka any zany misy fotoana nainsaigny filohan'ny fanavoazana ny repoblika hoe jereo tsara ny olona ho atao premier ministre tena olo volona iova ve sy volona nova de matoa sakara tsetso ihany azonao ambara manoloana ny fanapa-kevitra ny tranga tamin'ity androany ity zao a de ny fametraha-pialany ireo mpikambana misa valo eo anivon'ny dromaharitra eo anivon'ny seni zany mafapo ve zay ary nandrasana koa ve zay ataontsika hoe fametraha-pialany ireo mpikambana eo anivon'ny seni zay mahafapoa fa tsy nandrasana za anisan'le miteny foana hoe tsy nirafitra foana no afaka mamany olana raha resitsika indrindra mantsy io resaka seny io resaka fifidianana io da tsarotsika taloha fa ny ministère ny intérieur no mikarakara ny fifidianana de nomenomenina ny olona tamin'ireny tolona rehetrarehetra nisy teto reny hoe tsy mety io satria zay eo amin'ny fitondrana no mitantana ministère ny intérieur hatrany amin'ny planton zalano manondro azy de reo zany misy dety moral tsy maintsy anao zay ampalany an'le eo amin'ny fitondrana azadino Philbert Tsirana na ministère ny intérieur nikarakara ny fifidianana lany à 99% zay tamin'ny 70 72 naonga amin'ny olona février 72 izy lany fifidianana azafady fa volana tsisy amam-bolana akory 13 mai mionga ny Philbert Tsirana de ny fanapa-kevitra de hoe alao organisme indépendant no maleo tena no manao azy zay ny tsara indrindra de nataony seni kanefa ny seni koa nanao nataony tsy nety de tokony tondrasantsika inona ny tsy napetiny seni satria ny seni tsy indépendant araky ny lazaina azy Riandy Rajoelina nge ny manondro ny président seni de zala samdralany no manondro ny membre rehetra ao de ny mpiasa rehetra ao de afaka ohatrany hoe ministère ny intérieur bisy ny seni de zay mahatonga am'teny hoe tsy napozina le izy ala fa misy matsara azy satria le rafitra seni amin'ny commission électorale nationale indépendante amin'ny anarany mety tsara de ohatra hoe andao ararotina ary am'izao niala ny membre ny seni anetraka olona vaovao tena mahaleo tena tsy azony fitondrana baikona zay zao ny tokony faindondra raha tsika satria raha mbola le seni teo sy ny HCC no ataonao miandraikitra ny ina moa ny fifidianana amin'ny heritona de tsisy zavatra iova zany ny HCC koa manao ny ataony moa zay moa ny victime voalohany am'le hoe azo raisina fa tsy mitombona io ny asan'ny HCC zany ake haute cour constitutionnelle dia mandinika ny lalàna ny zavarehetra mitranga eto amin'ny firenena dia miteny izy hoe manaja ny lalam-pandroenana vety sa tsy manaja lalam-pandroenana zay ny tokony asan'ny HCC fa nanao lalàna moa ny gouvernement tateo aloha de hoe ny HCC no mitsara ny fifidianana zay le lalàna zay milovana asorona amin'ny HCC ny fahafanya mitsara ny litige rehetrarehetra rehefa misy fifidianana eto Madagasikara asorona aminy iny fa tsy asany iny any am-boalohany fa alefa ty amin'ny fitsarana ambaratonga ty ambany na tribunal administratif io na tribunal d'instance io zay etsotsika azy any no atao ny fanarahana sy fitsarana ny fifidianana am'izay fotoana zay rehefa miova ny membre ny seni hifanarahana ny olona tonga ao fa tsy resaka marimaritra iraisana io marimaritra iraisana io koa mantsy matetika hoe mitondra zava-doza fantaliko kely teko anatina apetraka ihany koa amin'ny président Mahosy Ndrahaja Hery de hoe
be dia be ny fanovana na nyvahoaka malagasy ara dia samy mahita koa lolom-pirenena ko zany fahitan'ny président Jean-Jacques zany zao mila ovaina ary amin'ny HCC mila atao an'izao aty vaindohan-draharaha tokony ametraka olona tena tsy miankina amin'izaniza maleo tena tokoa anivon'ny CENI fanontaniana amin'izao fotoana izao dia le hoe fanovana rafitra sa fanovana olona sa fanovana lalàna inona ny tena ho apetraka eto amin'ny firenena raha tokony ho izy ikena fa horesahana zany anatin'ny fikonan-doham-pirenena fa raha hoanina toko leader fanilo manokana zany aiza ho aiza no tena position anareo zany amin'ny fanovana na fanavaozana fa ny zavatra misy fotsiny aloha dia hoe mila zavatra hoe miova eto amin'ny firenena. Misaotra anao amin'izay fanontaniana zay ny fanovana rafitra tsy maintsy miaraka amina fanovana toe-tsaina satria raha ny rafitra fotsiny novainao fa ny toe-tsaina manaraka ihany le toe-tsaina lomorona tany aloha dia mitovy ihany ny vokany rehefa avy eo. Izy ny resahan'ny Zokibe Jean-Jacques Lassetson teo ny CENI neka hoe commission électorale nationale indépendante zany hoe mahaleo teny nefa ny rahantsika nahita fa tsisy fahaleovan-tena na dia kely aza nandritra ny fotoana io satria nanino le toe-tsaina nentina nanao an'le izy na ny fomba ny fidianana an'le olona aza dia efa manahirana tamin'izany satria mandeha ny fikafika madinidinika fomba fanendrena ny ao ka rehefa za moa ny te ary io tsy tokony filohan'ny repoblika ny manendry anio satria rehefa ny manendry dia azo manana dette morale ianao amin'olona nanendry anao zany dia tsy mipetraka le indépendance le institution ka aminay zany ny fanovany rafitra dia tsy azo idovirana satria ho anay leader fanilo zao zavatra tena matimatesanay ary indrindra noanana an'izao fitondrana zao dia ny hevitra indesina zay tsy manoana olona ny leader fanilo fa manoana hevitra ny mpitondra am'izao zany mivohin'ny hevitra ny fanavaozana dia zay no nanoanana ny fitondrana misy am'izao satria zay dia manaiky tanteraka fa misy zavatra tokony avaozina eto amin'ny firenena zavatra isan'ny takina indrindrandrindra am'izao dia ny ametrana n'le tena hoe fitsinjaram-pahefa hatramin'izay ny irahiraina fotsiny natao hira fa tsisy nanatanteraka ary tsy nisy mpitondra ny fandimby ka nanana fasahiana ny zara maro na fahefana tany amin'ny ambaratonga samihafa any amin'ny fototra teto Madagasikara fa natao hirahira litania fotsiny ka raha am'izao zany misy finiavana mpitondra misy am'izao tena ametraka an'io ary ny tena mavelo fanatanana dia hoe tsy référendum intsony no atao amin'ity fa élection constitutionnelle fifitianana lalam-pandrenana zany hoe farafakeliny zany sy lalam-pandrenana anankiroa hosafitianana zany zavatra resan'ny Zokibe Lassetson zany dia tokony any amin'ny lalam-pandrenana zany hoe ny tsara ny fifitianana iza tsy miasisy itsony any zany zay zany anytsika miadevitra an'izay hoe tsy mena ny asisy itsony manao an'io fa na ny tribunal aty amin'ny tribunal de droit commun zay mafiteny azy aty amin'ny fitsarana tsotra ohatra zao ny haute cour de justice moa le hitsarana an'le mpitondra atao reny zany tsy mety satria manome deux poids deux mesures zany hoe tsy mampitovy ny olo-pirenena malagasy misy olo-pirenena ambony tsy azo tsaraina amina tribunal tsotra misy olo-pirenena ny betsaka azo tsaraina dia matetika le complice no migadra fa le tena tomponantoko matetika ministra na mpitondra dia avela mandeha fotsiny reny zany Zokibe Lassetson any amin'ny fametrahana ny lalam-pandroana sy ny raha-pifitianana sy ny raha code électoral any atsika zany miadevitra mikasika an'izay zavatra zay amin'ny manaraka mba balizy zany mba tsy verenana zavatra tsy mety so. Isany atao hoe mampimemenina moa zany ny olom-pirenena atao anatin'ny fotoana lavalava zay hoe tena tokony hovaina ihany koa eto amin'ny firenena dia ilay ataontsika hoe teti-bolona mihoapapana izay anivon'ireny androm-panjakana sy ny sisa ireny lay vola sitrahana be dia be eo amin'ilay andraikitra raisina eo no ataontsika hoe tena mampimemenina ny vahoaka ary misy moa milaza isany mandetika ny firenena mihitsy zay ary antony ihany koa mampiazakazaka an'le mpanao politika aka an'le toerana raha vao zao ngamba zao tena azo antoka mihitsy fa tena efa filarana indray any avoloana tsy fantatra hoe zany fanaterana indray za aloha mbola tsy nanatitra fa zay le tiako anontaniana hoe ohatrohatrany ahoana no ahafahantsika manova an'izay ny ahafahana manova an'izay dia zao ange arak'le tenin'ny Andriamatoery teo hoe ny toe-tsaina mila miova sy ny pratika politika amiko mandanga ny gouvernement tamin'ny teny hoe tsy misy vola eto raha ohatra zao nanampiana ny trabona tany Tamatave fa dia hoe miandry fanampiana vanivelany aloha
fa misy antony daholo reny a misy antony daholo za zao a raha nandinika ny LFI loi de finances initiale 2026 efa nisy rectification fa tsy ananako le rectification fa za mino fa tsy niva firy io any amin'ny budget ny prime ministre raha raisy ny Tsay Christian zay orin'ny Ravatomanga moa dia misy ligne budgétaire hoe appui au développement zavatra nataoko voalohany dia nijery lalam-pandronana hoe asana prime ministre aveo zany hoe appui au développement zany fa tsy hitako zany tompoko mandrindra ny asan'ny ministre rehetrarehetra ny asan'ny prime ministre fa io appui au développement io tamin'ny andron'ny Tsay Christian dia nisy 300 milliards d'ariary 300 milliards d'ariary tsy tokony andehany aminy lasany aminy io 300 milliards d'ariary io a rehefa avadika eo dollar io dia raha tamin'ny dollar teo amin'ny 4500 4600 ariary teo ny dollar ray a manome 65 millions de dollars io voly io 65 millions de dollars zany tsy ahafahana manampy ny trabona tamatavy mandainga anareo satria akoatran'izay ny budget 2026 ny prime ministre salama io 300 milliards d'ariary io efa niakatra 600 milliards d'ariary avoroeny ny budget ny Tsay Christian zany tsy avoko kely eto nantanin'ny olona foana efa maninona ny mpitondra ny sesy tsy mety manafoana ny midy ny valiny efa azoko androany tamin'ny rarahany Ravatomanga iny ny midy no ampiasainy amoana anakalozana ny ariary lasa dollara dia mivoaka makany amin'ny compteny any a Maurice io 300 milliards d'ariary Tsay Christian isa-taona io a nozarainy tamin'ny mamy Ravatomanga apahany io zany io tratra any a Maurice io amin'ny fomba ahoana moa nafahany mamoaka azy azavay kely satria le ariary tsy azonao avoaka nge mila dollar ianao dia mipaikady n'ireo mpitondra nisy hatramin'izay mivava n'ireo mpitondra nisy hatramin'izay dia tsy afa-miala amin'ny any velantsika inona le tsy afa-miala amin'ny any velany miandry devise izy ho avy fa le devise raha voatonga dia omen'ny fanjakana ny midy marché interbancaire de devise dia atakan'ny ariary misy dollar zany eo amin'ny midy amin'izay fotoan'izay dia tony budget ohatrany 300 milliards d'ariary ny Tsay Christian tony no alainy atakariny devise amin'izay dia mivoaka makany avelany ny hery-tsalama tsy 300 milliards fa 600 milliards dia tato atontsika nahita fa nahazo aina tapoka ny ariary ny enjerany euro raha nolazaiko zay hoe tany amin'ny 4600 ariary tany ny un dollar tato ato izy 4150 ariary dia mahazo 1 dollar ianao fetraka an'izay raha raisiko ny budget ny Tsay Christian 300 milliards d'ariary ny 300 milliards d'ariary raha 4600 ariary ny 1 dollar dia manome 65 millions de dollars raha avoakany zany le 300 milliards amin'ny 4600 ariary ny 1 dollar mahazo 65 millions de dollars izy any velany fa raha ataony mahazo aina io le resaka manipulation io resaka midy io manipulation io amiko rehefa menjera 4150 sisany dia mahazo 1 dollar ianao le 65 millions lasa 72 millions raisinao any velany zany hoe eo anao mahazo eo amin'ny 7 millions de dollars tsy nanao nininy ianao fa sandam-bola fotsiny mameanao an'iny zay natao koa za hoe tokony foanana io midy io satria voaka ao daholy ao no misy atao hoe fuite de capitaux vidikany hoe fuite de capitaux vola mivoaka eto Madagasikara tsy nividianana entana tsy zange no miteny an'izany fa misy an'le GFI Global Financial Integrity any États-Unis io niteny hoe taony elanelany 2004 sy 2008 anjarantsika mamantatra izy ny teo fitondrana tamin'ny 2004 sy 2008 nisy 4 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara fuite de capitaux zany le vola ariary be dia be mangalatra i mamy Ravatomanga mangalatra manao surfacturation izy amin'ny tomobile amidin'ny Sodiaty manao surfacturation izy atao amin'ny clinique ny afatsy ny vola nangalariny na mamy Ravatomanga na olona hafa nangalarina tany amin'ny knapsa nangalakana surfacturation natao tao amin'ny jirama reny vola ariary reny makaiza alefandralao amin'ny midy dia atakaliny dollar dia mivoaka ny velany tokony foanana aloha io midy io na dia amin'izay antony ray izay fotsiny ary
zay mahatonga amin'ny teny hoe itsika iteny be deabe eto iteny be deabe eto fa ny loza amina tambo nge efa miasa isan'andro miasa isan'andro de zay de zay loza mila tonga saintsika marina mihitsy ny tenin'ny Andriamatoery hoe mila miova saina miantomboka any aminao fa mila koa mamiova le pratika politika maloto ny afahana manao an'izay efa anaty lalàna nge zany fa zany hoe ahodin'ny zalahy le resaka déclaration de patrimoine miditra ianao manao déclaration mivoaka ianao manao déclaration de miteny ianao hoe hitan'ny olona mazava tsara hoe zao zany no fitombony na fiainan'ny patrimoine-nao Yeritsalama zao Rajanarivelo zany tokony manao déclaration de patrimoine izy nasorina prime ministre io fa ny olona tsisy mahafantatra hoe ohatriny aiza le patrimoine izy niditra aiza le izy mivoaka zao mahatonga sarotiny amin'io de zao raha olo-tsotra mandeha miasa mahita patron anao zavatra jereny voalohany de meteny bulletin numéro 3 hoe le olo ty ve efa ngiadra sa efa nanodikodina vola de misoratra any amin'ny casier judiciaire casier judiciaire fa rehefa ianao olo pirenena miasa ho an'ny vahoaka ny vahoaka ny patron anao manana zo ny vahoaka patron mahafantatra hoe le olona andray hikirakira ny volako satria volam-boaka nge mikakirakirainy ny karaman'ireo fonctionnaire rehetrarehetra na ny président na ny assemblée hoe volam-bahoaka manana zo ny vahoaka ianao nikirakira ny volako mila fantatro tomba-panananao marina ianao miditra ianao mivoaka zay mahatonga miverina amin'io foana fa io ny laclé voalohany anovana toe-tsaina eto sy anovana ny pratique politique. Aizahoaizana ndraikitrareo mpanao politika Andriamatoa filohan'ny leader Fanilo satria le izy mandeha ny fanehoan-kevitra fa le mpitondra eo atoerana tsy misy ohatra hoe tsy misy fiovana misy ao miteny hoe mila manana fasahina anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana mandravany androm-panjakana rehetra sy ny sisa ao anatin'izay samy manana ny heviny daholo ny mpanao politika fa ahoana ny afahana manosika ilay fitondrana zay fanambaranareo teo fa tohananareo andray fanapahan-kevitra tena ilain'ny firenena. Ia manana andraikitra zay mpanao politika na amin'ny tsara na amin'ny tsy mety eto amin'ny firenena be dia be ny mpanao politika nitondra teto nanao ny tsy mety teto Madagasikara ary ahitana taratra ny tsy faminjazany mpanao politika ny fisehana ny toko politika fito amin'ny 300 sy misy zany raha-tany raha tsy eto Madagasikara 237 misoratra ao amin'ny intérieur zay leader Fanilo fa niteny anio tany amin'ny 2 niteneniko anao fa hoe 20 mahery za tam'zany angatany eo ahena ary zay nisany hoe anala ny tenanay raha ohatra ka hoe misy mitovy hevitra zany tambatra ka manana andraikitra zay mpanao politika. Tsika zao zany miady hevitra foana eto resaka hoe fanovana mpitondra na fifitianana io araka ny tenen'ny Zokobe Jean-Jacques Tsetso teo ngala voatery mangalatra na fifitianana satria tsy manaika le antsoiny teny français hoe alternance démocratique. Ahoana moa ny anekena alternance démocratique raha ao anatiny antoko misy ny tena zay tena tsy manaiky alternance démocratique. Zay leader Fanilo zao za miteny aminao zao zany filofa 5 tantana ny antokonay tao anatiny 4 taona zay nisy ny leader Fanilo ary zay 5 rahalahy mianakareo tsy manana roim-pihavanana avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara fa firy ny antoko politika eto amintsika manao zany zay tsy antoko-pianakaviana ny leader Fanilo fa antoko politika manana tsangakevitra ary ny tsangakevitra no mahatonga anay ao zay tanao zao vola 20 taona ny tao anatiny antoko tsy mbola ministra tsy mbola solombavam-bahoaka fa mijanona ao anatiny antoko inona mahatonga anay tsy solombavam-bahoaka satria teoriana tamin'ny andronay zay manao sandratra zay nanambola no afaka mirotsaka ho fity zay nefa leader Fanilo tsy vola noentinay rehefa irotsaka zay fa hevitra le mahatonga ny filoha am'izao sahirana amin'ny apahany de noho ny ataonay mpanao politika za zany te sitona ny sain'ny filoha raha ny teny izy tany Paris farany teo hoe sarotra ny mitady malagasy tia tanindrazana sy hoe lavitra ny kolikoly zany tena olona tsotra no miteny an'izany raha filoham-panjakana satria na ny miaraka aminazy ao ne zany midikany de hoe be dia be ny tsizy
zany hoe midikan'izany raha jerenao amin'ny lafiny ambadika ka zaho te isitona ny sainy filoha fanavaozana ny colonel Rangenirino Mikael hoe aza variana loatra am'izay be vava sy zay manao akisisika fa eno ihany jereo ny hafa zany satria misy ny hafa zay teanao zavatra eto amin'ny firenena fa mety manatona ny filoha izy ndray mandeha indroa intelo izy mangatako audience raha tsy voaray izy de makasisina ren'olona reny nefa mety afaka anampony filoha be diabe fa tsy voatery zay misisika ihany no ka zany manahirana zany tsikeran'olona amin'ny filoha androany nge mbola vitsy n'olona mitsikera amin'ny filoha ny zavatra tsikirain'olona de hoe ny manodidina azy ka io mila amboarina ary isan'ny manodidina amin'ny filoha ny gouvernement zay ho ajoro manaraka eo premier ministre zay ajoro manaraka eo eo ny mitenenako teo hoe mila mijery tsara mila ampitoniana tsara ny mandinika manapa-kevitra safidy zay premier ministre eo sy zay gouvernement manaraka de matoa Jean-Jacques Ratsetson ianao isan'ny tena ntolona tena kanja be de be ny sarinao mbola ato amiko ato mbola betsaka ny sary ianao mandaka lacrymogène sy ny sisa fa tiako tenenina hoe ntolona ianao fa am'izao fotoana zao taoarina nireny fotoana elaela tsika ny tsy teto elaela de antaniko ianao androany hoe aiza ho aizatsika zao raha fahitanao azy aiza ho aiza zany zao lay itondrana an'le firenena raha niainga tamin'le tolontsika ny mbola nandondona an'ireny kapisaty reny naka an'ireny tetsy amin'ny kapisaty tetsy ny vahoaka be diabe sy ny sisa am'izao fa tonga ny avoloa ny colonel ianao zao eto miaraka amiko eto ny tatatata ny resaka hoe midy sy ny sisa hatreto lohatry tsy mbola nisy hevitra ao ny raisiny ty fitondrany ty ombako manana aloha ny tenin'ny Andriamatoa Hery teo le hoe tenin'ny PRRM tany andafy ny resaka tamin'ny diaspora izy ary important be zay fotrany hoe mienitsika de ohatra ny adino le izy hoe miteny izy hoe tena sarotra be ny mahita olona madio tsy lavitry ny kolikoly eto Madagasikara de tena ombako manana le nytenen'ny filohan'ny lidera fanily teo hoe dikan'izany zany miaiky izy miaiky mivantana fa tsy akolaka hoe zay olona manodidina azy eo zany tsy hitany mihitsy zay olona tia tanindrazana sy lavitry ny kolikoly de ombako manana koa le teny ny filohan'ny lidera fanily teo hoe fa ianao hoe tena mitady marina ny olona tia tanindrazana sy lavitry ny kolikoly za koa samy teny fa za tia tanindrazana ary avy amina fianakaviana tia tanindrazana za samy teny fa za tsy voavidy vola ary lavitry ny kolikoly fa tsy za rery any fa raha mijery any toko avy tsika za sura fa raha mijery any amin'ny lidera fanily tsika misy olona ohatry zany koa tia tanindrazana lavitry ny kolikoly ny anam-pirofona fitiava-tanindrazana io lesaka ino moa fahavitrahana ara-politika anao zavatra iny be diabe no manana an'iny fahavitrihan'iny anao zavatra fa le hoe lavitry ny kolikoly averiko foana mety iveriny impolo zay tsy maninona eto anaovana testa voalohany tomba-pananana tena izy dia avoaka publika satria raha ohatra zao Andry Rajoelina zao nataony nampiary no tomba-pananana io ary tiako tenenina kely le tomba-pananana efa nisy nataon'ny prime ministre Sila tamin'ny androny io tomba-pananana nataony Sila io prime ministre Sila io de hoe ampidirinao ny fanananao any ivelany dia tsy maintsy déclarenao koa mivady aman-janaka ao efa nisy zany teto ange fa tamin'ny 2018 atsika mijery izy amin'ny filoha tamin'ny 2018 nesorony le hoe fananana ny velany de nesorony le hoe ampidirina koa ny vady aman-janaka de izy hoe ny testa voalohany rehefa akolona ianao Andriamatoa PRRM apiary ty
resaka tombam-pananana andresahako ty fa iny testa voalohany io sava izy manao déclaration de patrimoine zato isa anatin'ny patrimoine ny patrimoinenao tompoko zato zatony de naizanaiza misy azy na tsy eto Madagasikara azy fa any ivelany tokony déclarenao ao de sava izy hoe raha misy mody adininy ka tratrany arena lasa fananam-panjakana ny sazy am'izay fotoana zay nandritry n'le fotoana nanaovanao déclaration sy natratrarana anao nanodikodina fananam-panjakana ianao ny sazy zany sazy ho an'ny olona nanodikodina fananam-panjakana zay ny testa voalohany de aveo miresaka aveo zangy efa miserasera tamin'ny PRRM ny PRRM efa niteny tamiko antsoratra io izy nyresy lahatra amin'ny hevitro fa manina ary antsy natsony any mipetraka amin'ny fanontaniana fa raha fantatrao io PRRM fa manafitra ny vahoaka malagasy manino ny zany no tsy apetraka ao amin'ny toerana na andraikitra afahako manova zavatra eto Madagasikara fa za tsy anaiky toerana hoe mila toerana fotsiny de zay toerana menanao de anaika tsy manao an'izay fa ny andraikitra no tetaviko alohan'ny hoe toerana andraikitra afahana manova zavatra eto Madagasikara izy entany ambolohany teny hoe meny rovolana le gouvernement tsy rovolana voniova le izy fa efa bolana taterina zany efa miteny hoe ray volana de vitako mampidina ny vidim-piainana ohatra fotsiny zay za efa miteny fa rehefa atao io tsy mila afaka heritaona anatin'ny herintaona sy roa taona itobaka ny asa mitady olona fa tsy olona mitady asa fa azafady important be le nitenen'ny président leader fanily teo hoe fianarana masina 2016 ny banque mondiale namoaka chiffre ny teny hoe 97% ny ankizy folo taona midina 97% rehefa miteny anao jony le efa akaiky 100% nge zany andrasana ho 100% 97% ny ankizy folo taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay maky teny reo ankizy reo efa roapolo taona androany ny zandrondreo folo taona efa telopolo taona androany ny vaolana eto Madagasikara zany vaolana mifandraiky amy zava-misy eto satria rehefa eo amin'ny fitondrany ianao de ohatrany dokotera ianao eto matsy re fa efa nisy tany velavelo anao aloha de nandeha zay vao azo ampiariny de za ohatrany dokotera io misy dokotera ny any amin'ny tany anankiray zay matin'ny kakana le olona atao de otikakana meny azy de tonga eto Madagasikara ianao de otikakana koa nomenao ny malagasy nefa tsy kakana mahazo azy fa aretina hafa any mipetraky le olana ahoana ny fomba anomezanareo leader fanilo tanana sy hevitra an'izao fitondram-panjakana izao satria misy moa no milaza hoe tsika raha tsy tafavoaka amin'ity de mety ampanahy ihany satria efa hoe zao zany ny fanavaozana raha tsy vita amin'izao ny fanavaozana de tena nienineto tsika rehetrarehetra ao anatin'izay rehetra izay fa niokevitra daholo zany ho an'ny leader fanilo manokana tsy haiko nareo moa zany ve am'izao fotoa zao hoe manana olona na andraikitra ny anatin'ny fitondram-panjakana satsia ohatrotriny ahoana ny afahanareo zany anolotanana le fitondram-panjakana anohana arakevitra na totsika raha misy olona ihany koa afaka hoe atolotra satria sahirana le PRRM mitady olona tsy mangalatra sy tsy manao kolikoly am'izao fotoa zao ohatrotriny ahoana ny position anareo zay moa anisany manoana an'izao fitondrana zao ny antony de le voalazanao teo hoe fotoana fanararotana zao ngamba raha aorianan'izao mety afaka roapolo taona telopolo taona zay mirahalahy mianaka eto mety fa tsy eto na eto fa efa tena mangozozo ka de nzao mbola matanjaka misy vanim-potoana ohatra zao afana manova zavatra ngeda be eto amin'ny firenena ho an'ny taranaka anaoriana zany de fanararotana ary izay no anisany mandresy lahatra ny hoe andao ampina le fitondrana izy anao inona ny hevitra leader fanilo tsy afeniko anao fa misy miteny anay eto hoe parti de col blanc zany tokony manam-pahaizana nefa zay marina amin'ny ampahany fa tsy de marina tanteraka satria ny akabetsahan'ny député leader fanilo tao fotoana androny de any ambanivohitra fa zay tsy nanana député teto Antananarivo na tamin'ny chef lieu de province tsy nanana zay presque amina district ambanivohitra nanana député fa zay de misy manam-pahaizana ary manan-kevitra tokoa zay manana ny traikefa satria fa nitondra teto ny zay amin'ny ampahany tsy de tena nitazona ny lohany fa nisy filoana teny mera-pirenena leader fanilo nisy vice premier ministre nisy ambassadeur nisy ministre nisy sénateur nisy député leader fanilo anisany manana traikefa zay tolo tanana ny anay
hoe anampy ny fanjakana fa ny fanapa-kevitra dia any filohany fanavaozana ny repoblika sy zay premier ministre ho avy eo hoe mila ny leader fanilo ve izy ho ao anaty fanjakana sa tsy mila za aloha miheritra hoe tsy hoe tsy mila zany fa hoe ahoana ny fomba iarahana ao anaty fanjakana ve sa ty ivelan'ny fanjakana ny anay zany zava-dehibe aminay dia ny mandray ndraikitra hitao firenena ao anaty fanjakana zay vao may mety aminay zay satria am'izay fotoan'zay zay mitondra ny hevitray ao anaty fanjakana amin'ny apahany zany hoe reto ny jeverinay tokony anatsarana ny fiainam-bahoaka zany sy ny fiainam-pirenena fa velanay ho an'ny filoha sy zay premier ministre avy eo no manapa-kevitra am'zany fa ny manolo tanana dia anjaranay mantoko politika anay satria zay ny antom-pisiana antoko politika andray ndraikitra ty firenena Iras, mamariparana ny fandarana tapany voalohany sika rehefa eo mbola andray ny firaisamon'ny pirenena fa ity ampamaranana dia toko spesial nareo mena 10 minitra avy ianareo mba hitondrana ny afatra ho mivoaka malagasy na afatra ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ny ataontsika hoe parti politika misy anareo. Iza nanomboka? Ya ny afatra moa zany avy ty aminay leader fanilo dia le averimberina teo zany ny tena olana fototra zany dia le toetsaina sy ny fomba fanaovanao politika le pratique politique zany ny mahatonga an'io dia tsotra ny fanaovanao politika zany dia mila fiomanana ary mila fiofanana mihitsy eto ambony tany tsy misy sesakoly manofana mpanao politika zany hoe politicien ny science politique ny misy any faculté fa ny voaka amin'ny science politique tsy politicien fa politologue fa ny politicianina ny mamolavola politicianina dia ny antoko la seule école pour former des politiciens ozy teny vazaha c'est le parti ary zay ny tokony asany antoko politika rehetra zany fa tsy dia miady hevitra toerana loatra na ohatra zany satria ny antoko politika moa zany mitaiza ny vahoaka izy amina éducation citoyenne zany ka manofan'olona izy hitaiza ny vahoaka ny akabetsan'ny mpanao politika eto amitsika nefa tsy nandalo antoko politika fa zay ny atao hoe miteny frantsay hoe politicien de fait laza technicien tsy manao politika milotsaka dia indépendant dia rehefa avao mahita tsirony me fitantanam-panjakana dia voatery manao politika le dehibe zany ny olona tsy niomana tsy niofana no lasa mpanao politika zany eto amin'ny firenena fa zay zany misy tomana hevitra ino le resako anao teo hoe za hitanao miteny zao valamboropolo taona fa raha zany namorona antoko nge efa ela chef de parti zange ny coordonnateur national ny tanora leader fanilo nandritra ny 10 taona maro ka raha reo netiko namoronako antoko fa chef de parti fa manaraka zay le militantisme politique ny eto amitsika zany te ho lehibe nantoko daholo dia mamoroporona antoko isan-karazany zany mialatsiny za am'izay fomba fiteniko zay fa io zao nisan'ny olana amitsika zao raha tanalotsika zany na vitananao corps politique dia namahany olana ohatra zao satria ny antoko mbola vitsy androany ahoana nafahananao corps politique antoko fito telopolo sy roanjato ahoana na nangalanao gouvernement amina antoko fito amby telopolo sy roanjato gouvernement firy zany nataonao ministre raha hoe anana solotenao daholo io zany avy aminay mpanao politika koa zany amin'ny apahany le fahaseranan'le firenena zay teniko teo hoe tsy mamenatra anahy miteny an'izany fa raha ohatra sika zao antoko vitsivitsy azo nataony nandamina any ohatra natao tany aloha nandamina an'io teo zao zay mpanao politika lasa syndicat lasa zay ndreny no mireklame zay ndreny mangataka nefa zay ny tompony ane rehefa raha-panjakana any ny antoko politika ny tompony ary zay no sitomako nisain'ny filoha ihany averiko ihany matetika mijery mitodika any amin'ny filoha hoe jereo ny mpanao politika hanampy anao fa ny fitantanany raha-panjakana dia asan'ny mpanao politika fa tsy asan'ny olo-kafa mihitsy firenena izy teo amboniny tany mpanao politika daholo mitondra za ndray dia miantso ny voaka malagasy amin'ny akapobe ny manova tsy mora ary taotrano tsy efa nirero izy ny fitentsika malagasy ary tsy vita vetivety ka mitaky faharetana amitsika zany amy zava-misy zay moa mpanao politika teo fa niteny hoe misy apahany am'le adosoana mampotika firenena avy aty aminay veriko fa tsika rehetra samy mana tompona andraikitra daholo mila faharetana le izy zany fa tsika moa vao mandeha le zavatra tonga dia menimenina mandeha loha fa leo aloha olona ny iasa rehefa avy eo dia jerena ny ataony hoe telo efa bola 10 volana izy eo ka raha tsy mahavoa dia afaka manana solotsikera zany atsika zay ngamba ny avy aty aminay leader fanilo hoe antso ho an'ny mpanao politika zany mba hijoro am'le etika politika fa tsy resahana fotsiny le etika politika zany fa tokony iainany antoko
modely ho hitan'ny olona fa io natoko politika zay manaja ny atoko manaja ny etika politika, manaja ny demokrasia, manaja ny alternance démocratique fa tsy hoe resaka fotsiny. Rehefa tonga ny fitondrana dia zavatra hafa ny zavatra resahana rehefa mpanotra, hafa ny zavatra atao rehefa mitondra. Dia ny natao teo aloha ihany no averina, zay no natonga le répétition successive na crise zany, zay le crise cyclique. Ary niafo io satria niaratsy, matoa niafo io zany niaratsy le fomba fitantanana. Zay zany ny anamba sy tomako ny hevitra tsika zany hoe mandao hijerena amin'ny tokony ho izy zany fomba fanaovantsika politika, hovaina tanteraka mba tsy ampitsangamenatra ny fanaovana politika eto Madagasikara. Misaotra anao Andriamatoa Ary. Président Jean-Jacques Ratsetson. Ya, niany ny zavatra tiako ambara aloha dia hoe iza raha manao politika, za tsy velona amin'ny politika. Fa ny amin'ny vola vokatry ny asa nataoko tany velany no sitrahako eto ary ampy be dia be. Fa izandray ara no miteny hoe za zao raha mampiditra 1000 € androany, raha 10,000 ny 1 euro, manome 25 millions de francs, ataoko franc le izy, 25 millions de francs. Raha ny tena tompontsoa manokana dia hoy za ataovy 100 000 francs ny 1 euro, dia rehefa mampiditra 1000 €, 100 millions de francs no azoko. Fa izandray mihoatra ny olona daladala no miteny tsy mety io 25 000 francs ny 1 euro fa maty le malagasy. Fa ataovy ampahefana io mitahan'ny euro zany hoe 6250 ariary ny 1 euro. Dia raha mampiditra vola rapitso 1000 € sy 25 millions ntsony fa lasa 22 500 000 francs. Ny tiako tenenina amin'izay, za tsy misy teritery mahazo aho, na avy any velany io na avy eto eo. Rehefa manolotra vahaolana malalaka, fantatro fa azo ampiarina na tonga ny teny hatramin'izay. Ary rehefa nanome azy ny Andry Rajoelina mihitsy hoe meko any Andry Rajoelina io, tsy vitany manao an'io, azo ny antsona ka tsy vitako mampidina ny vidin'entana, azo ny gadraina. Tsy zavatra kilalao-njazange io ka hiteniteny foana amin'izany ahy. Dikan'izay zany raha ny fahavitrihana misy avy aty amin'ny FMI malagasy, avy aty amin'ny tenako fa za mino fa tsy za rery. Misy fahavitrihana ara-politika ao. 1994 niditra teto ny flottement. Efa 2 taona zay. Raha vadika volana zay, efa misy amanjato ny 300 mahery any amin'ny 7 sy 300 volana ny 2 taona. Ray volana no angatahako, tsy ho anahy, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ireo olona tsy mitsahatra mandefa SMS, mandefa message aty amiko hoe président tsy andro ny ve zao anaovana ny vahaolana atolotra ao. Ray volana no angatahako, 2 taona ny flottement teo. Ray volana no angatahako anaporofona fa mety io hevitro azo atao ny mampidina ny vidim-piainana eto Madagasikara. Zay no andrasan'ny vahoaka malagasy. Any amin'ny PRRM mbolina. Fa ianao Andriamatoa PRRM aza manaiky vonono reo misy azo GNZ, aza manaiky vonono vorona ianao. Satria misy andihana GNZ ao satria be dia be araky ny tenitsika ndresantsika. Teo be dia be ny misy azo GNZ, GNY, zay zao. Misy andihana anankiray nanome ultimatum ny PRRM. Tsy azo atao nge zany omeny 270 ora ny PRRM ka raha vao tsy manolo ny prime ministre dia hoahongany sa hanao zavatra izy. Dia mitsanga tokoa le izy, mino manantena fa tsy mivavandreo no na tonga an'io. Fa ratsy be raha ohatra vavan'ny seho azo GNZ no mahatonga an'izay. Dia reo GNZ roany androany mbola manolotra anaran'olona koa. Fa inona ary ty firenena ty makaizitsika. PRRM filoham-pirenena manana ny andraikiny izy, manana ny maha izy azy izy, alao izy no anao ny safidy. Zay ny tena.
eny ary sara betsaka anareo mirahalahy filohana antoko tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana Soiteny misaotra betsaka satria sarosarotra ihany manasa olon-dehibe tahaka anareo zao hiakatra eto amin'ny fandaharana kanefa dia ankasitrahana noho ny fandavatena noho ny raharam-pirenena izay mihazakazaka izay ihany koa no andraikitrareo araka ny efa nambaranareo teo fa ho an'ny politika dia asan'ny mpanao politika zany ary ny mpanao politika no mila milaza ny hevy manazava ny saim-bahoaka malagasy satria ny vahoaka koa ny amin'izao dia fanina tanteraka hoe inona tokoa ary ty zava-misy ity ny ary to amin'ny tabatabany aty to amin'ny miantsoantso ny atsa milaza fa soloa ihany na ny atsa miteny fampangalatra ihany na sy ny sisa mazava fa mihazakazaka le raharam-pirenena resahantsika ny resaka an'izany mahitsy eto amin'ity fandaharana Soiteny ity mankasitraka azy mirahalahy ihany koa ato anatiny ity fandaharana ity tapany faharosika andray andreo le firaisamonim-pirenena iresaka ny olan'ny fananatantsika satria ao anatiny ity resaka fananantany ity koa dia tena olana goavana misy eto amin'ny firenena misy ny tranga anankiray teny avaratrany teny izay tena rehefa dinihana le izy dia kay misy karazana réseau mihitsiny efa mipetraka amin'izao fotoana izao ho resahantsika izay fa anao veloma kely anazy amin'ny rahalahy isika dia miverina eto rehefa avy eo. Izay manana vahiny anankitelo isika firaisamonim-pirenena mponina eny fotony mihitsy no nantsona ny angaviana mba hiakatra eto amin'ny plateau dia tonga soa izy telo mianadahy moa zany ao anatin'izay tolotra avy hatrany angamba ny aloha ianareo vahiny amin'ity alina ity Andriamatoa Ratsimavandy Bertrand Martin izy dia ao anatin'ny firaisamonim-pirenena avalaben'ny ity tandrazana filohany zany avalaben'ny ity tandrazana izany mihitsy moa ianao miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana Soiteny. Iya, miarahaba rahalahy ary miarahaba ihany koa ny mpijery ny vahoaka malagasy hava dia mirary soa ho antsika jiaby. Fa itsika faharoa randriaka ny rina bodo izy ihany koa dia mpikambana anatin'izay firaisamonim-pirenena valabe nyity tandrazana izay miaraba tompoko. Miarabanao miaraban'ny teknisiana rehetra ary miaraba antsika mpijery ny fandaharana mirary soa antsika rehetra. Eny ary raha soa anao ihany koa eto ihany koa ny vahintsika fahatelo farany tafita ny rina todosoa izy indray dia olom-pirenena avy eny avaratrany eny eny koa moa zany amin'izao fotoana izao tena mafanafana mihitsy ny resaka ady tany izay ny fangalarana tany amin'ny fomba tsy rariny. Miarabanao miarabanareo mpijery miaraban'ny mpanaraka ny Soiteny ny tenako eny aminay eny dia betsaka ny tsindrasalena mahazo majinika ny tsy manam-bola dia manainga amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa mifilofana baozana hijery akaiky ny avaratrany ny tenako. Eny ary tonga dia avy hatrany dia ametraka fanontaniana voalohany ahako satria olana goavany ity resaka fananantany ity eto Madagasikara ianareo mpisehatra ao anatin'izay resaka hoe mijery ny olona olom-pirenena izay manana olana amin'izay resaka fananantany izay. Ina marina moa zany ny tena endrika isehoany izay resaka hoe olana fananantany eto Madagasikara izay amin'izao fotoana izao. Ia, ny zavatra misy moa zany efa généralisé zao vazaha ny tsy fahamarinana amin'ny zavatra tao izay manana fahefana zany manao fanararaotana zany fitazomana fahefana zany mba azahoana tombotsoa manokana dia ny vahoaka madinika ngeza be zany le elanelana eo amin'ilay mpitondra sy le hoentina dia eo zany ilaina zany ny fanjakana mahay miaino dia eo koa le vahoaka mila mahay mitaraina dia mitaraina amin'ilay manam-pahefana mahefa dia le andrasina zany hoe mba hoe ho isy zany ny resaka avy any ambany mipita ary le mpanapaka avy aty ambony miaina dia mamaha le olana zany
mba ahafahana mandrindra le fiarahamonina amin'ny ankapobeny zany. Nahoana no betsaka izay resaka hoe disadisa momba ny aditany zay zany raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria isaky mihaino vaovao sika dia maheno foana. Ya zay moa zany nanomboko tamin'ny 8 février 2012 no nahazo ny récépissé définitive ary anisan'ny adidiny fiarahamonim-pirenena ny mandray ny fitarainan'le vahoaka zany dia mitondra azy amin'ny manam-pahefana mahefa. Ny zavatra misy le lalàna miatra zany tsy fantatr'olona loatra zany le hoe tokony atao. Dia zay moa natonga anay zany nanao karazany fampianarana mihitsy zany nanao mampafantatra le lalàna mahakasika fananantany ny tsara ho fantatra ohatra hoe mivity tany anankiray ny olo anankiray inona ny tokony atao mba ahafahana manao limitation ara-potoana. Ny zava-misy zany matetika any amin'ny bureau de domaine any misy reny boky rovitra misy le olona zany zao génération ataoko hoe eo amin'ny quarantaine dia le tany petrahako nefany mbola misoritra amin'ny dadabe amin'ny kakolabe mao zany tsy ajour zany le mutation. Sarotra be koa zany le fahatongavana amin'le zavatra hoe misy le arabola eo koa le tsy fahalalana eo koa le système ohatra hoe any ambanivohitry tsy accessible le olo mipetraka izy nefa mivelo amin'ny tany le va-et-vient andeha amin'ny bureau mampanahira dia eo koa le fasarotiny amin'ny lafiny maro ny tsy fisina ny sasany moa zany asarotiny mihitsy le zavatra ohatra zay zao farany teo mahakasika le kany sabotsy namehana io le olo zany mangataka foana dossier mba ahafahana mikaroka le tena fahamarinana procureur de la république mihitsy no magnasonia magnano visa les réquisitions miaraka amina officier de police judiciaire avy amin'ny police sy amin'ny gendarme mankany amin'ny domaine tonga ao amin'ny domaine efa bolana atiorina mbola tsy hovaly le réquisition hanika mitarazoko zany le fikarohana ny mary dia magnome vagna le mpangalatany dia io moa zany mitodika manokana amin'ny ministre ny fanajerenany tany mba hijera ny moyen milaza moa ny mpiasan'ny domaine hoe tsisy taratasy photocopie dia voatery mandoha vola mihitsy zany le manandraha raha zany ohatra hoe manao authentification zany mandoha karazany vola 10,000 par signature lafo loatra zany raha ohatra mitaha am'le hoe service public tokony hoe ajaina le principe de gratuité tsy andovam-bola ny asam-panjakana nefa zavatra misy tsisy taratasy le exquise lazain'ny mpiasan'ny domaine anjarany olo manandraha raha zany no magnome vola anaovana le photocopie anaovana le droit na authentification manahaka le canletaria farany ataony tavaradrano tena amanetsy misy zany le droit na authentification fotsiny mahagaga moa fa tsisy réussi le izy fa zay zany anisany raha ndraiky anirena bodo ny eny avaradrano eny isan'ny tena hoe misy an'izay karazana ohatrany hoe tambasotra mihitsy ngamba ny fialazantsika azy amin'ny resaka alatra tany isan'ny lasibatra tamin'izany ohatra ny toeram-piasany ny firaisamonim-pirenena misy anareo io ohatrotrany ahoana marina zany zao ny tena situation misy raha atao hoe eny avaradrano eny fotsiny no resantsika zany. Ia eny avaradrano eny tena manjaka ny mpangalatany ary izy io tsy olo lavitra fa olona ao ihany no miketriketrika anazy ary efa mahafantatra ny tantarany fokotany ao ny commune ireo no miketriketrika amin'ny papier osiko dia zareo avy eo no mitady olona atsangana amin'le manao mutation nefa le izy tena rahana akaiky tsy ara-dalàna tsy ara-drarina dia mahay any secret amin'ny fokotany manontolo mihitsiny dia efa tsy ao aminatin'le fokotany izy dia izy amin'izay no miketriketrika te ivelany hoe zao nanaovana an'izy satria tany ito mbola tsy ara-dalàna tsara dia zareo no manao ara-dalàna anazy amin'ny faux zay ataony. Ianao fa samy mahita hoe
mbola mifanaraka amin'ny zava-misy ve le lalàna momba ny fananantany ankehitriny sa aiza ny tena lesoka mahatonga an'izay resaka hoe mbola misy mavita misoloky na mbola misy mavita mangalatra fotsiny zao ny tanin'olona raha ny zava-misy aloha tena hitako taratra hoe kolokolo ny tena manjaka mandovolana an'izay mpitana andraikitra fanjakana izy dia any izy manao an'io famindrahana ny tany izay tsotriana azy dia ohatrohatr'izay foana zany ny démarche ataon'ireo olona reo nareo olom-pirenena ahoana ny fahitanareo an'le olana misy amin'izao fotoana izao ny adi-tany matetika mitranga moa ny anivon'ny fokontany maro samihafa eny eto ianao mba natsona manokana mba hiakatra eto mba hitantara marina hoe inona marina zany zao ny tena zava-misy ainany ny fotony eny ao anatin'izay resaka hoe adi-tany zay manahoana ny fijalian'ireo mponin'ireo rehefa tratra n'izay resaka adi-tany zay sotranao na mety tenena mijaly tokoa ny mponina avaradrano amin'ny tsy fanana ny vola indrindra fa ny surtout ny mpamboly tsy manakina asa isam-bolana dia ararotiny zareo amin'ny tsy fananana vola le mponina sy le hoe tamy mbola tsy voasoratra aminazy dia ararotiny zareo nefa nizy ny nanajary anazy dia io konkoa le hoe tsy fananany zareo volany tsy fahaizany matahotra hiditra birao sy ny sisa mbola betsaka zany olona matahotra miditra birao mbola mipetraka amin'ny matahotra dia izay ny angatanay eto hoe mba hijeren'ny filoham-panjakana sy ny mpanavaozana akaiky mponina avaradrano ny tenako fa voan'ny tsindra azo lena loatra ry zareo izahay eny tsy hoe izay ihany fa maro mitratra betsaka meo kafa hoe fahitanareo teny avaradrano teny ohatra zany na eo ambady fotsy dia andray volana belanitra eny belanitra vao tamin'ny herinandro zao teny nisy ohatrohatriny ahoana ny tranga le olona efa mipetraka atao efa ela dia nisy any hoe anjodana le toerana dia tsy manaiko mimponina dia izay ny angatahanay eto hijeren'ny filohan'ny fanavaozana akaiky sy ny ambaratonga rehetrarehetra akaiky zany hoe mponina zany tena sahirana tsisy azo ataon'ny mponina fa dia miraviravin-tanina tanteraka hoe mijery ny fandravahana mijery ny fidiran'ny mpangalatra tany eo amin'ny taniny fotsiny sa manahoana araka le nyteneniko te tsy manana fahefana ry zareo tsy manana hoe hiaro anazy araka ma hoe mpamboly sy mpiopy ny asany dia tsy manana olona hoe afaka hitarainana ry zareo fa zay manam-bola ihany zany no hoe mpidiny besandry amin'izao fotoana izao tsy fantatro hoe ahoana ny fahitanareo firaisamon'nym-pirenena ny fatokisan'ny vahoaka n'ireo rafitra izay misahana ny fananantany betsaka moa ny resaka domaine ny guichet foncier sy ny sisa manahoana ny fatokisan'ny vahoaka an'ireny misy zavatra efa simba ve amin'izao fotoana izao ia voalohany moa zany raha ny expérience azonay nandritran'izay amam-polo-taonany mahery zay zany azo lazana hoe tsy manome tombony maro anisy ny zava-misy fa misy ampahan'olona vitsy zay manana moyen ara-bola dia iny zany no lasa nkaiky fon'le administration dia lasa misy zany le zanakikala hafa violé zany le principe ny neutralité ny administration lasa administration nataony ho an'ny mpanana manam-bola manana fahalalana mahalala olona no mahazo rariny dia ny miainga zany izy misy escalier ohatra hoe avy aty amin'ny commune zany le olona anankiray antitra dia maty dia mandeha le acte de décès dia mandeha ny acte de notoriété ao azana mamely miako exemple zao anankiray ato tany asona rano vongo olona valy zany zare amin'le mpandova le tena ara-dalàna aty aorina zany manao acte de notoriété le zoky dia lasa miova olona roa fotsiny zany no mpandova dia iny zany oentina manao mutation par décès dia le taranaka le zoky anakiroa ndray zany no mandroaka le taranaka le zandry anankidimy zay zany any ny zavatra misy zany zao olana fa misy koa raha le hoe
olona anankiroa na olona maromaro samy manana taratasy milaza ho tompony tany ohatrasina ahoana indray mety oui ato zao le ambato fotsy indray ohatran'izany le bebe zany misoratra am'le kadasitra le tompoko vavy zany izy io tsy miteraka de misy ndray zany olona lavatanana avy taty aorina tany amin'ny 83 zao izy mivady toko hoe le ty ambato fotsy le misy siègenay zany no efa mipetraka teo nanajara no ny teny midina avy amin'ny razambe zany hoe nanao fatidrazo tsika gasy nanao fiavanana zany le bebe raha norvely ty sy le dadabe Julien no dadabe Ndrika miaramila izy io nakiray ty sage-femme nakiray moa avy any Fianarantsoa nakiray avy any Tamatavy Marolambo de niona teto de nifandream-po de manao fiavanana de am'ty parcelle 372 ty zany ny misoratra am'le bebe raha norvely io ambato fotsy de tsy miteraka io no izy tsy niteraka zany lasa ty taranika an'le fatidrano ty zany le ndrika ty zany no nanajara le tranondrazana rehefa maty raha tompoko vavy nipetraka teo am'izay zany taranika le fatidrano ty nanomboka 1983 jusque zao tany amin'ny taona 1994 navita acte de naissance fictif le mpangalatra tany any Moramanga de lazaina fa niteraka bebe le tsy niteraka io de lasa roa tompo manana zany le parcelle le zava-misy le tena nanajary ty matoko famarinina de petraka foana de mihary manajary le tanàna de manatsara le tranondrazana fa reto mpangalatra indray zany nandany fotoana nivezivezy tany Moramanga tany amin'ny fitsarana mamitika fitsarana de le olona maty tany Avaradrano akatiky le lafa lazaina fa maty ara-pitsarana ty Antananarivo fitana koa zany fitsarana de fitana am'izay zany le piasan'ny domaine rehefa aveo mitondra le juridique mitondra le notoriété acte de notoriété fanamarina mampandova osiko manao certificat d'individualité olona ray any le bebe le tena tompony sy le bebe fictif zay manana taranaka mpangalatany de anaovana certificat d'individualité ao amin'ny domaine de naroso limitation par décès izay zavatra zay zany tsy fahamarinina amin'ny zavatra tao ny ao amin'ny domaine nefa milaza hoe juge de forme rehefa misy ny acte de décès misy ny fandovana misy ny certificat d'individualité milaza fa olona ray any le olona roa samihafa na de tsy mitovy taona ary samihafa ny ara-pirazanana terena ho olona ray manana certificat d'individualité miaraka fijorana vavolombelona mandainga de le vavolombelona mandainga voakarama zany no manamaro fa olona ray any le bebe anakiray tena tompony sy le bebe fictif zay manana zanaka mpangalatra tany de iny no entina manao mutation par décès de lasa misoratra amin'ny certificat d'immatriculation et de situation juridique le olona mpangalatra taty amin'ny 2016 zany hoe iny am'izany le certificat d'immatriculation tsy marina iny zany no entina mamitika fitsarana maka le didy mandroaka sy mandrodana fanotanina mipetraka zany hoe raha tena taranika ve le olona de hoarodana ve trano bebeny fa tsy hoe roany fotsiny le tsy tompony de raisiny le trano satria raha ndrika nirina bodo misy fanontaniana ihany ty manahoana ny fahitanao ny anjara ndraikitry ny fanjakana raha mitena hoe fanjakana matetika tena miaingana nivony foky tany mihitsy zay ny commune ny district miakatra manahoana ny zany hoe ny fahitanao ny administration am'izao fotoana zao fandraisana andraikitry reny foky tany sy ny sisa reny zany amin'ny resaka fiatrehana an'izay ady tany zay satria izy reny koa matetika tratrana tsindry tratrana kolikoly sy ny sisa aizany lesoka tokony hojerena raha nyfahitako anazy aloha tao anatin'iny démolition teo Avaradrano iny tena nandray andraikitra ny commune na fokontany ny district fa sendra ny tena hoe didiny be sandry moa zany mialatsy indrindra amin'le fomba fitefa zay malaza azy de tsy afaka nanoatra izareo fa ny ponina foana no kalmeny hoe aleotsika miataka fa tena mandray andraikitra ny fitondrana e zany raha eo anivon'ny commune sy ny fokontany
tena miaro vahoakana izy. Raha miresaka olona fananatany any akapobeany inona zao ny eritreretinao satria fotoana amin'ny fanavaozana zao inona ny eritreretinao hoe teboka tokony mila vozina tanteraka mihitsy mila ojereny fitondram-panjakana akaiky. Voalohany aloha tokony beazina ny olona amin'ny fananana ny ara-tany. Tokony hanao mutation ara-potoana dia beazina zany hoe ny commune zany tokony manana andraikitra feno patsiahan'ireo vahoaka ireo satria tsy ary nianatra daholo ny vahoaka hoentiny dia tsy mahay an'le lalàna ara-tany. Dia beazina izy hoe tokony ho karakaraina, tokony ho soratana amin'ny tena afindra amin'izay mikarakara an'le tany ny taratasy fa tsy avela eny fotsiny dia lasa misovoka le mpangala tany avy eo. Ho anareo olom-pirenena tena misy ve zay fanabeazana zay mety hoe tsapanareo hoe misy sa tsy misy zay eny anivon'ny fiarahamonina eny dia eo koa zany tsika le hoe matoa misy le fanararotana tena manana olana goavana ihany koa le olom-pirenena ny fotony dia inona daholo ny olana tena iainana zany hoe anatin'izay le tsy fisiany fanabeazana sy ny sisa. Eo le tsy fampatarana olona aloha dia eo le tsy mpananana vola no eto manana hikarakarana an'le tany sy le taratasy. Mba zavao le hoe tsy mahafantatra olona hoe tsy mahafantatra olona le hoe hitsofoka araky ny tsy fahaizany hikarakara an'le tany dia sarotra aminy hamantatra an'le olona hoe iza ny olona ho atony. Dia eo konkoa miteraka sakana ho anazy hoe raha andeha ho aria sao dia ho ararotin'ny olona nefa mivola kely ity mba hoetiko anao hikarakarako ny tany. Mbola tsy tafavoaka mihitsy zany le olona ao anatin'izay tsy tafavoaka mihitsy izy nisy sakana foana zany dia eo ny angatahana hoe jerena akaiky ny mponina mpiompy sy ny mpamboly amin'ny tsy fahafantarany amin'le andraiky ny tokony karakarana an'le tany. Nefa misy hoe manana tany be dia be izy amboleny fa tsy sainy. Ho ana firaisamonim-pirenena nareo ve mba efa tao anatin'izay apolopolo taona ny teneninao teo zay manahoana ny anjara asa fanabeazana ny olom-pirenena ny fampahafantarana ny zon'ny olom-pirenena. Ia, zay mihitsy agnisan'ny nananganany teo fikambanana ity zany tamin'ny le 30 janvier 2014 zay nahazo an'ity autorisation d'implantation. Ty zany mampiely ny texte zany hoe ny lahatsoratra ny tsara ho fantatra ny pepekady mahakasiky ny zo amin'ny ankapobeny. Ary mahaolana ny olona moa ny tany ny trano dia fasana fa indrindra mahagasy atsika. Niezaka izahay tamin'ny farany teo miara-miasa amin'ny ministère mihitsy nomeny zarety texte mahakasiky ny régime juridique de propriété privé non titré. Dia misy koa moa zany ny texte samihafa izy io misy ny mahakasiky tany efa misy titre hafa koa zany ny lahatsoratra ny fe azy dia miezaka zany zahay mampita le fitarainan'le olona mitaraina aminay amin'le manam-pahefana mahefa. Eo koa zany le manao atisisika manao plaidoyer ohatra farany tamin'ity mahakasiky ty avaradrano ty niantso ministre zany zahay dia niteny izy hoe manatona mankanesa mankany amin'ny tale général fananantany fa izay zavatra zay matetika misy sakana ohatra fotsiny tamin'izay le tale général mbola tsy tanay ny sorany fa le mpitantsoratra no manao sakana hoe tsy mandre olo DG nareo mandenga zany dia fanambanina le olom-pirenena mihitsy nefa ny zavatra misy le olom-pirenena nke no mando hetra andoavana le karaman'le mpiasa-panjakana lasa le mpandohetra patron ndray zany lasa atao tsinitsinina zay le elanelana lehibe le niteneniko tsy le tale général ny ministre ary isorako misy le ministre ny fananantany isorana manokana azy raha miantso anao mandray telefona izy fa le secrétaire particulier le tale général ny fananantany no maniliky le olom-pirenena zany hoe tsy mandray olo DG nareo mandaika olo ohatra nareo zao ve dia iantso ministre dia ho raisiny fa isorany fanavozana izay zavatra zay fa zava-dehibe hoe crédit kely dimanjato iantsona ministre mandray telefona isorany général Lille sor ine de Roland amin'izay zavatra zay ary angatana zany mba hoe omena recyclage koa zany le olona mitazona le andraikitra isan-tsokady mba tsy hanisy le fanasarotana le sakana zany
fa rehefa olona tena hoe bebe kibo andeha eo vie voza soara mandroso ramose tena fanavozana mananaty rafitra mihitsy zany resahanao zany ny rafitra ny fomba fisainana indrindraindrindra hoe manomboka amin'ny fianakaviana io amin'ny ankohonana le olona koa zany tsy tokony hanana hoe complexe d'infériorité za zao tambany vohitra fa za kosa aloha za mijoro mitondra feon'le vahoaka zany any amin'ny monsieur le ministre ary mbola manokatra taratasy manao cachet misy mifacilité le fampitana an'le alahelo zany le hataka any amin'le manam-pahefana ary ty tena zavatra anankiray tena tsara tena mila jerena mihitsy le hoe satria ny olo-pirenena mbola tena betsaka mihitsy angambany tsy mahafantatra hoe manomboka eo amin'ny ministra zay tompona raiky mpanjakana rehetra eto amin'ny firenena tompoko tena atao nompo vahoaka zay ny tena izy ary eo kanao ianareo firaisamoam-pirenena tena zavo tsara ny vahoaka mihitsy zany ndre mato Bertrand hoe mba tsy tonga n'olo-pirenena zany hoe atahotra na hiditra birao na inona fa tena tokony manompo vahoaka ny tompona raiky mpanjakana rehetra asa mafisinao zay ia izy moa zany araka ilay nyteneniny teo ary misy teny midina misy nataony filoha fanavaozana hoe raiso ny vahoaka mitaraina ary eto moa zay maha hoe fiarahamon'ny pirenena zay mitaiza olona tena hoe taizaina mihitsy ny olona zany tsy anaiky lembenana isora moa izoko be Clémence zay lasa lehibe ny faritra ny Lamanga nitarika an'izany tsy manaiky lembenana zany fa zay koa fa nanao tamin'ny fomba nanaovany azy samy manany fanaovany azy manko izy io miakohitra zao ny lalàna dia milaza fa azo atao dia azo atao raha ohatra ka misy ahiahy momba kolokolo amin'ny fitsarana anankiray misy tsindrarina ataon'le manam-pahefana ao zany azo atao dia azo atao ny mangataka hamindrana ny raharaha any amin'ny fitsarana hafa satria ny zavatra misy ataon'olo fitaovana ny fitsarana fitana alaina gadraina le tena tompony tany dia omena le olo tsy tompony le fandresena rehefa avy eo ka ny lalàna 2004/036 zao ohatra amin'ny andiny fa 5 dia miteny hoe azo ny olona voakasika na mpitory na voampanga na ny mpisolo vavazy na ny parquet ny mangataka ny hamindrana ny raharaha anankiray zay manahirana ho amin'ny fitsarana anankiray zay mitovy leny taminy fa ary ao anaty 10 andro moa zany ny andana isan-keliny afaka manao feintena atoranga tena hoe madio ka izay fiarahamon'ny pirenena zany dia miangavy raha mato ministra mihitsy zany mba hametraka teny midina amin'ilay mpitsara ny ministra fananantany amin'ny reto mpiasa fananantany mba hametraka le tena transparence ao mafa misy le direction de promotion d'intégrité de la transparence ametragna ny fahamarinana ny rariny amin'ny zavatra atao fa ny zavatra misy amin'ity fananantany ity zany matetika rehefa misy situation juridique n'olo anankiray na dia mifototra amin'ny tsy fahamarinana limitation dia ny fitsarana zany tsy afaka moakadidy mifanotra amin'le hoe everana ho tompo zany zay olo manana le certificat juridique nefa tsy tompony izy misy fotoana mamitaka izay zavatra zay zany ny réalité ny zava-misy zany tokony ho isy mihitsy zany karazany hoe fiaraha-miasa matotra eo amin'ny fitsarana ny fananantany ary ny vahoaka hoe atao anatin'ny lalàna mihitsy hoe le olona nanajary sy le fokotany autorité locale zany ny membre OMC ny zavatra misy manko dia zao ny didim-pitsarana anankiray zany tsy misy tanterana raha ohatra ka lasa fa didy raikitra nefa matetika le didy tsy ampy légitimité satria voafitika manomboka avy amin'ny domaine ny commune nanao le acte de l'autorité misy vavolombelona mandenga ny fitsarana rehefa nahita le situation juridique dia naomerariny le mpangataka nefa le tena tompony tsy manana le tsy voasoratra amin'le situation juridique voailika dia rehefa manana le force exécutoire zany le didy dia eo misy zavatra mila lanjalanjaina kely entre le autorité locale ny ben'ny tanàna zay mpikambana amin'ny organe mixte de conception zay tarihiny lehibe ny district isam-paritra manomboka hatrany ateliar ka hatrany adego zay teneniko zay misy le antsony hoe autorité de la chose décidée zany hoe ny lehibe ny OMC district monsieur le maire CB sy commissaire zany mahalala ny tena hoe ity ny tena tompony zao ny tena fahamarinana ty fotony ka tokony lanjalanjaina zany le didim-pitsarana raikitra zay misy formule exécutoire sy le autorité de la chose décidée par l'OMC rehefa didy anankiray hita fa hiteraka sahota bahoaka mifototra amina osika ohatra
dia mandraindraikitra zany ny OMC karaha tamin'ity tranga ty zany le tare avaradrano io zany isorany ministère-ny aménagement nanoratra lettre mihitsy izy officiel ohatra nytony hoe mangataka ny ampitsaharana ny démolition sy ny mutation ary vanty satria olona tsy tombony io voasoratra io tsy hoe ivarotra amin'olona tsy to amin'olona hafa de lasa maty tanteraka le zon le olona najara de le fiaraha-miasa eo amin'le OMC zany zay manana fahefana mandray fanapahana mesure administrative moa zany izy ty afaka mampitsahatra le vente sy ny mutation ary ny démolition mandra-paha ahafahan'ny fitsarana hanao le fanarenana le fahamarinana le rétablissement de la vérité zany anatin'ny fanavozana ihany koa moa sika amin'izao fotoana izao dia zaraintsika telo ngamba omena ny olo-pirenena aloha voaloha satria nareo ny tena ny fotany misaotrana amin'ny fitenenana farany ny eo amin'ny zay olo-pirenena moa zany dia mangataka ny mpanavaozana mba hijery akaiky an'le tatsaha tsy ompiopy fa voantindro azy lena loatra izahay ary mba hanampy anay tatsaha hikarakara ny tany sy izay fananana rehetra hoe any amin'ny birao rehetra rehetra to dia toy izy madama ia eto dia manao antso avy hoe amin'ny fitondram-panjakana tsara ny fanabeazana ny ankizy reny mbola any amin'ny primaire dia efa beazina aiaro ny fanana ny ankizy tsirairay avy amin'izay lasa toetra raikitra ao amin'ny zaza tsirairay avy ny fiarovana ny fanana na dia io stylo io fotsiny ary na io crayon io ary dia faharovana iny any an-dakilasy any hoe fananako ty mba ho sary-piaro amin'iny izy dia iny lasa toetra raikitra hoentiny mitombo miabe ary tonga eo amin'ny fananany tany avy amin'ny ray aman-dreniny arovany taniny io ary mba ho sakana tsy halasan'ny olo-kafa amin'le taniny dia za zany manao antso avy hoe tokony jerena ireny olona tsy mahay manoratra tsy mahafaka mandeha manokana any amin'ny birao-mpanjakana reny tsy haiko hoe inona no tena hoe napitsika anazy afa na iresaka amin'ny olona reny dia matahotra na tsika samytsika ary matahotra misy ka ohatra zany zao ao Ambady Fotsy ireo olona ireo tsy nianatra dia reto olona nandravanay reto ihany any nandravandreo olona ireo dia miraviravy tanina fotsiny reo olona lasan'ireo ny tany satria izy tsy hainy hoe inona no atao matetika moa ny tena manany rary ny lasa migadra indraindray noho ity fanana tany ity dia matahotra an'izay le mpiaramonina aminay zany dia manao antso avy izay hoe ireto mpangala tany reto mba mila famaizana mafy fa miroborobo loatra mandeha lehilahy vehivavy ary vehivavy ny tena adoniketrika amin'le fangalara-tany irasa ameko anao Andriamatoa Bertrand ny famarana anazy mbola misy lavalava kely satria tsy dia tena nafeno 10 minitra loatra ny resahan'izy mianadaty eo ny zavatra misy koa nareo koa ohatra ny laza teo hoe amin'ny resaka fonja koa amin'izao fotoana izao tena mbola mitaky an'le fahaleovan-tena tanteraka ihany koa asa menanao fitenenana ia zay moa maha hoe zay anatin'ny fonja zay amin'ny mampiasa-mpanjakana zay misy zavatra mifandray zany le resana teto matoa ny olona mitaky zany misy marary anazy misy zany zanakikela hafa ao amin'izany ministère zany dia zay moa mahatonga ny namagna zany tao amin'ny syndicat zany nitaky an'igny hoe secrétaire mpanjakana miadity ny fandrarana ny fonja no ninona mba hahafana mametraka ny mpiandry fonja amin'le toerana sahazazy raha misy fanapahana ho raisina zany tsy mandeha amin'ny olon-kafa tso fa tonga dia le lehibe ao amin'le sampanasany no omena ny hasina amin'izay fanapahana zay ohatra zay koa ny enti-manana resaka rabola ny olombelona ny fiara fanaovana intervention sy ny tariny zany eo koa ny sécurisation ny fananan-tany misy koa ny campenala ny fonja lasa n'olo tsotra
dia izay zavatra zany no mbola manamafy zany zay avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena ny fitakina ny zoa nataony regny namana rahalahy amin'ny sendika ny fonja amin'izay hoe zavatra mararinjare zay hita fa mitombina le izy satria misy ny fanaovana zany kiala hafa ka raha ohatra omena fahefana ny olo anankiray mba eo indray zany tazanina hoe ohatrany ahoana ny fanaovan'le fitantanana raha ohatra mitovy amin'ny zazakely mbola kely raha ny fonja zany teraka tany amin'ny 1959 tsika zao fa 2026 raha olombelo fa commencé fa mahazo azy taona dia rariny raha ohatra hoe mangataka zany zare fahaleovantena ara-pitantanana arabola sy zay lafiny mahasoananjy zay fa amafisiko kely eny maha hoe fiarahamon'ny pirenenanay mitodika amin'ny fitsarana sy ny fananantany any zany Antsoavy napetraka anay avy amin'ny fikambanana valabe ny tanindrazana mahakasiky ny olona mpanapika rehetra misy manko zany escalier manomboka avy any amin'ny commune zavatra io mahakasiky ny famoahana acte de notoriété ny acte jiaby nivona commune zany tokony atao ampamarinana ary omena sazy entitra zany le olo manao faux témoignage dia ato amin'ny domaine tsy hoe hijanona amin'izay juge de forme hitanao zao le raha ohatra hoe zavatra fa tegna hoe pièce tsy marina no oentin'le olo manao mutation dia andeha hangalatra izy zay dia tokony ho isan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fananantany ny commune rehefa misy zavatra mampiahy mandefa signalement dia atao engana dia engana zany fandraisana andraikitra dia an'le izy mbola tsy mipoka fa rehefa lasa muté amin'ny olona tsy tompo le tany anankiray dia tokony hisy promotion hoe karatany faobe titre faobe amin'ny fomba zay anaovagna azy araka teny monsieur le ministre hoe amoraina ny fanoratana le tany amin'le olona dia ny fitsarana koa zany mialohan'izy anasony didy anankiray iordonné démolition sy expulsion raha ohatra ka misy zavatra mbola hitany hoe hafahafa tsy tokony hialokaloka am'le hoe azy aingy maty farany satria fa nanao ny domaine ato zany tereny lalàna tsy mitsy amoaka didy androaka le olo mifananana na hoe anapotika dia izay zavatra hoe ilana fiaraha-miasa matotra eo amin'ny vahoaka zay tokony halala le zony koa fa tsy haneky le mbelana tsotra zao io moa misy ade de famille zany le olona zany raha tsy mitaka dia lasa ohatrany hoe tsy voaharo dia niady amin'le foaram-pahefana zany no anaovany Antsoava amin'ny filohan'ny fanavaozana hoe mba hamiagna sazy entitra na iza ka nanao kolikoly na iza dia tsy misy olo ambony lalàna eto dia izay fametrahana tany tandalàna zay zany tokony tafitra anatin'ny politikan'ny fanavaozana fiovana toe-tsaina manomboka va fianakaviana isam-batan'olona tsy hiandro hoe colonel Mikael ny andeha hanao taratasy tany any Sonerano Vongo any Bemangoky fa ny olo-pirenena tsirairay mijoro samy mijoro zany fa kosa akelezina le sakana manahaka lenteneniko teo hoe SP ny dezena fananantany no manao sakana amina olo-pirenena mitondra lahelim-bahoaka zay ministre mitsy magnome baiko indany mankany amin'ny DG nareo fa le SP no manao sakana izay zavatra izy zany no ilana tsy ilana vola be zany hoe raha samy manao ny andraikitry ny tandrify azy ny tsirairay na ile vahoaka entina na le mpitondra dia mandeha amin'ny tokony indanany zany le mandeha amin'ny tokony aleany zany le fanavaozana ka anaovan'ny Antsoavy zany amin'ny mpitondra ny fanavaozana mba ampio izahay fiarahamon'ny pirenena ny 20 isanjaton'ny gasy zay tena tanytsaha mivelona amin'ny tany satria araka le teneniko ta voalohany teo ny tany ny trano ny fasiny zany ny zavatra lehibe andalovan'ny olombelona ka izay zavatra hoe mba hisécurisena zany ny fananantany sécurisena koa le zo mifanandrify amin'izany ka raha ohatra mba misy olo manao mitaky le zony tsy tokony asarotany fa indrindra amin'izao fanavaozana zao satria tsy misy ny antony na nasorona le mpitondra teo aloha raha ohatra atsika mbola iompy le kolikoly sy ny tsy maty manotana tsisy antony io ka izay zavatra zay hitakeny fiarahamon'ny pirenena zany le hoe andao tsika mianakavy fampitantana izay fiarahamon'ny pirenena mitaka ireto zony vahoaka aby le ambany ravin-kazo tsisy piaro tsy misy vola akana avoka izay fikambana zany no mampetiny alahely ny manam-pahefana mahefa ka mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany fanamorana fanampiana mba hoe
anometona le fitakina ataon'le fiarahamon'ny pirenena manoloana le fananantany eo koa le zony mpiasa-panjakana matokony ny olona mandraindraikely mety tsy mahavelona le karame de eo zany mba hijerena ino moa isorana filofanavozana fa naome le 310 000 ariary ty fa mbola raha ohatra hijerena am'le fiainana am'izao zany le karama mahavelona angamba no mba hitakiny koa zany amin'ny fitondram-panjakana ho an'reto mpiasam-panjakana mba hahafahana mampihegny le risque am'le kolokolo zany de sazy hevitra ho an'izay manao kolikoly angatahana mba hoe na iza izy ka namoaka fanapahana tsy rarina mba angatahana amin'ny hoe ato ministère fitsarana agny amin'ny code de fonction publique mba hiroagny tsy misy fepetra ny olo manao tsindrazolena madinika araka teny colonel Mikael zao hoe anompo vahoaka atsika hozy izy de zay manao kinanga manao ny tsindrazolena manao excès de pouvoir mba angatahana fiarahamon'ny pirenena zany na iza izy mba andraisa fanapahana sy sazy tandrify le zavatra nataony zany mba ahatonga le olo tompona andraikitra tsy hanao excès de pouvoir am'le fahefana mandalo ary mba ametraka ny vahoaka zay patron ao an'ny mpiasam-panjakana ny vahoaka no patronay satria zareo mandohetra andoavany karahamanay de izay zavatra zay zany ilana le tany tandalana ary isora moa ny delicable ministre fitsarana am'le fagnazavagna teo hoe tsy voatery amin'ny hoe haute cour de justice vo hitsarana le olona manano tsy mety na iza izy hitsaraina am'le fitsarana tokony tsaragna azy izy mba tsy sin'le tsy maty manonta ny fitsarana ara-pitsipika atao amin'ny CSM ho an'izay mitazo ny asan'Andriamanitra ny asa fitsarana mo asan'Andriamanitra ary irariny mba hamoaka zavatra mariny araka ny hevitr'Andriamanitra fa tsy hoe olona tsy tompony atao mandresa de olona tompony ndray resa lasa mifanohitra am'le famarinana de miantso ny CSM filoha CSM mbola ny filoham-pirenena ihany ny filoha lefitra CSM raha mato ministra mba handray fanapahan-kevitra entitra ho an'le namana zay manano tsy mety am'izany asa masina zany zay zany niavitra avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena mba tanany rariny am'le fiarovana ny zony madinika eto amin'ny tany sy firenena mankasitrika inoko fa tena nalinany rehetra izay fandarana androany zay ary makasika ny olona maro de maro saika manerana ny nosy mihitsy zay olona fananatany zay fa raisa mony pirenena maro ihany koa fa tsy reto eto ambon'ny plateau reto ihany no misehatra sy miady am'izany rehefa betsaka nefa nijerevantsika tamin'ny rano teto Madagasikara efa nijeren'ny olana tany amin'ny Toliara sika efa nijeriny tany afaratra varatra trany amin'ny nosy mihitsy io fa nandehanantsika raha resaka hoe olany fananatany zany fa tena olana goavana io ary resahana matetitetika mahalanalana eo moa zany ao anatin'izay rehetra izay hoe zay ny tena olana misy atao amin'ny firenena akasitrana ny vahiny misaotra antsika rehetra nanaraka fandarana aritra amin'ny farany mandra-pitafa toko lasy toboko vavy